antsika tsirairay avy any amin'ny alalan'ity fandarana Doria ity. Doria moa le alavaina am'le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no izana ifampizarana. Ary isorana koa Andriamanitra nanome tombonandro pahavelomana ahafahantsika mitafatafa mizara ny soa sy ny tsara. Araka an'ilay lohahevitra hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara. Atombohy ao reno tsarao, asa miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafiny teknika izay mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo fandarana kosa Fanabeazana-Doria-Imanovijery. Tsy hovatsika ny fomba mifandarana fa androany kosa miova kely fotsiny. Lay SMS fanaovantsika dia tena olona mihitsy ny tonga eto manambahiny atsika zany amin'ity teny maivaleroa ity dia namana malandy abo. Malandy abo moa nisan'ny tena mpakafy an'ity fandarana Doria ity. Avy any andrefanany izy dia mba niteny Imanovijery za mba hiditra mifandaranao fa misy hafatra maro. Dia za tsy hita zay maharatsy azy fa zavatra ifandrombonana mahatsara. Na izany aza tsy ahivitsika ihany le hoe teny fanefa mifandarana. Anareo ampondonomby malandy, io anareo fandray amiko amin'ny SMS sy ny namany RPN reo. Marambitsy miranga. Tany ny poiran'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo zay matoro vokony ndao isika pionjo fa zaka atao tsy hiagnara. Voalohany vahiny raisin'ny fandarana Doria namana malandy abo. Ary dia isorana sady izy am'izay fa anisany manabe voany ty fandarana Doria ty. Ka dia ialako tsy sady ianareo zay mpandray anjara amin'ny SMS aza matahotra fa amin'ny herin'ny an'ito zao dia ezahako vakina eto fa nde mba iaino mivantana an'izany lehilahy malandy abo zany. Hatramin'izay feo foana ny fakainona fa zao zay mifakahita maso ary izy hitondra voandalana ho antsika amin'ny alalan'ity fandarana Doria ity. Doria fandaram-pahendrena izarana ny soa sy ny tsara. Fanontaniana malandy abo misaotranao aloha tonga anatin'ity fandarana ty ary mifantaniana dia hoe mitondra fahombiazana ho anareo any andrefandrefana any ve zany ty fandarana Doria ty. Omeko anao fitenenana Monsieur Malandy abo. Voalohany isorantsika Ndragnahary nanometsika fotoana ahafahantsika mitafatafa midinidinika anome trano atao hoe sekoly ho an'ny mpieno radio amin'ny 3 FM. Amin'ny 3 FM zay anisan'ny misandraka amin'ny faritra district Mitsinjo anatin'ny commune 7. Anisan'ny be mpieno ity fandarana dony rehetra iainam-pitiavana ity. Hany ka zay mihitsy natosokay rehefa tonga teto Mahajanga mba hiditra mivantana ankasitraina ianao nanome any fotoana ankasitraina ihany koa zareo amin'ny 3 FM. Anisan'ny be mpieno izahay na hoy ny tenako ity fandarana Doria ity satria anisan'ny sekoly manabe ny trangam-piarahamonina zay mitranga eny amin'ny lafiny rehetra eny. Tsara le fandarana Doria angataina mba hitohy, mba tsy ho lavo, tsy ho faty satria ny Fanabeazana dia anisan'ny sekoly zay afafy ho an'ny rehetra zay olona te hiopefy ohatra amin'ny trangam-piarahamonina. Tsy tsara ny miady. Omeko ihany ho an'ny tsy fandripahalemana ao amin'ny tsinjo ao mangataka amin'ny Ndragnahary zao mba hiova jerinao, mba hiala amin'io asa ratsy zay ataonao io. Io namana Imanovijery mampikaikaina ny Mitsinjo tsy fandripahalemana. Fa Ndragnahary eky angataiko mba hiovanao hiala amin'io fa tsy mitondranao mankaiza io. Aratsia fo azonao amin'io farany fofongainao mihitsy ro hiala amin'izany asa ratsy zany. Zay ny azo ambara namana Imanovijery rehefa ny zavatra faharoa koa ekena fa district Mitsinjo manana commune 7
mba mangataka amin'ny fanjakana fibe ihany koa mba hisy réseau amin'ireny faritra reny fa betsaka ny tanàna tsy hisy réseau any ka mampangadary mihitsy ny asan'ny jiola any amin'ny faritra io. Manao ny asana aloha ny fanjakana hatreto fa mba mba ho hisy zay réseau zay. Ato raha itoy de efa misy trano miaramila io, efa misy vato fezoro tamin'ny Tsinjonomaly, polisy angataina mba andro fandriam-pahalema district Mitsinjo namana Imanovijery. Misotranao namana Malandiabo. Fanabeazana sy fanatsarana amin'ity lafim-piarahamonina ty moa tsy maintsy ifandrombonana ary ny tena hitalaoko ary isorako koa le anareo mba nahatsapa ny fahatsaran'ilay fandaharana ary nanolo tena mba andray anjara de ho za hoe mba omeo teny fanitanana ity fandaharana-Doria ity Malandiabo fa manararoatra anao za anao nisy olo tena n'le SMS tsy nitononoko teo tokony efatra reo de mba meo teny fanitanana foy avy any aminao mba ho souvenir an'ity fandaharana-Doria ity. Eka, atsika zanak'olombelo nataon-Dragnahary ry mpieno ajaina mandalo amin'ity tany ity. Ny azoko ambara tsisy karaha manao tsara ambonin'ny tany ty. Zay ihany moako ny message afahafin'ny tompon'ny fandarana fanaovana tsara ambony donia ity. Tsara ty lazaiko eto andao hifankatia ny prala, ny mpianada, ny ray aman-dreny, ny zanaka sy ny reny mba hifankatia. Maivane le reto mifankatia. Anao rehefa miady anaty fianakaviana, ndrenao aza tsy courage rehefa miona fianakaviana anao namanao miady. Ka zay entaniko mangataka amin-Dragnahary mba nova nijeren'izay tsy fankatia, mba hifankatia, mba ho tsarain'ny tantara. Ny mpanao ratsy ane namana Imanovijery, io tsy alain-Dragnahary malaky satria ino no antony? Ameny fotoana lavalava izy nga mba hiova jery. Matetika ny mpanao tsara, ny matetika ny olo mizara amin'ny fananany amin'olo mba hitovizany hoe teny Zanahary zay manao amin'ireo madiniky ireo izy de mira manao aminakay. Misy olo zay aminay agny patron io mizara ho an'ny mahantra isaka lakamisy, mitombo mihitsy fanagnany. Ary makasitraka ny madama io aho hatreto fa tsy tononiko izy. Zay ny tokony alaitaka. Ino mahatonga anao manao an'io aho satria izy ataoko zandry zay. Izy io Malandiabo mampitombo fanagnako. Zanahary izy teo tena manomenakay mihitsy amin'io. Ary zay tokony atao ho an'olo tsy manam-bolana ekeko fa tsisy vola tolotra n'izy fa mba misy zavatra hafa koa tokony ho zarainao amin'ny namanao eny amin'ny fiarahamonina eny. Ankapobeny Imanovijery andao hifankatia ambony donia ity fa mandalo. Mitovy atsika tonga eto ambony tany. Atsika tonga eto ambony tany tsy manday ino, tsisy lamba fanonana olombelo asian'itsika tafy lamba, atsika koa maty tsy zaka andesitsika fa nanga io tsisy andesitsika mandeha agny. Lamba fotsy andesitsika mandeha agny. Fa ataoko hoe tsy fatiantoko mireny namantsika manome lamba amin'ny gony regny fa atao ino agny regny fa nagnatsika tsy afaka andesitsika agny. Zay ny message nahafatra foy Imanovijery omeko ny mpien'ny fandaharana-dony rehetra ienam-pitiavana. Makasitraka anao aloha hatreto lehilahy fotaka tanimbary mahindika hely ty ratsy. Zao nahita endrikinao ambadiky tao, za tsy magnampoza amin'ny telefôna, teko anao mandeha telefôna. Ity Imanovijery, anao baba raha anao anatin'ny vondra nitsana ranara azo fahasalamana ny fianakaviana rehetra mba anohy ny fandaharana anatiny ity radio amin'ny 3 FM 90 MHz ity. Ya, nahazo tsodrano zay amin'ny namana Malandiabo fa lasa namana Malandiabo ary isoratsika izy amin'ilay hafatra noentiny. Eto moa zany dia tsy hainay tsy isotra satria manabe voan'ilay fandaharana. Teo zany za ihany miteny SMS tsika amin'ny alalan'ity fandaharana ty fa zao dia tonga miteny
reo avarabaratra ao izy voakany mihitsy tonga teto ary isoranazy manokana zany. Averintsika tsahivina kely ny vitantsika farany teo alohan'ny idirantsika loha hevitra manaraka zany. Fahombiazana teraka amin'ny fahanginana, zay ny loha hevitra na rahantsika farany teto. Fahendrena teraka ny tolorazantsika dia manao hoe zay mangina volamena. Tsisy tsy mahafantatra an'izany. Ny alina no mitondra fisainana, nefa mora pitenenana ny milaza ny fahatsara amin'ny fahanginana io fa tena sarotra mpanantanterahana. Misy trangam-piarahamonina manao hoe ataonao adala ma za mangina io. Izy zany sady mitabataba fa izy ndray mitena izy mangina, nefa izy mitabataba am'zany le tsy hay ampanginina re mihitsy. Raha mba misy mafimafy ny fitazomana anazy am'le izy mitabataba, za ialao zay fa miteny zay, rehefa afaka neny fony am'lay teny mafy sy mahery ataony de lasa fanenenana ho azy anie zay rehetra vitany. Iny izy mipetraka mangina iny de lasa fandiniana. Eo veo latsa-panenenana am'zay rehetra vita ao anatin'ny atezerana manko. Io karaha ranoraraka reny, tsy azo rofona tsony. Fa manaraka angamba ny tokony hitandremana, zay ny tsy de tokony hivalaparana amin'ny atezerana. Zay na tonga nay nanolotra n'ilay loha hevitra hoe fahombiazana teraka amin'ny fahanginana. Fianatra amin'ny papaka zay. Anao izy zanako rehefa anao tezitra de misotro rano, fa zao aza telona. Ka rehefa anao misotro rano tsy atelona anao mahafaka hiteny. Zay zany mba torohevitra hoentiko aminareo koa satria mba azoko. Avy reny dinihana nge reny zava-maniry reny, satria rehefa te hanana fahendrena de aza dino mampita zavatra amin'ny zava-maniry, amin'ny biby, amin'ny zavatra amboarin'Andriamanitra rehetra ankoatrantsika olombelona io zany. Nde ara-dinitsika rehefa zava-maniry ny tena hitsiry, satria fivelarana ho an'ny tenany no ataony de ataony anatin'ny fahanginana mba azahoany fahombiazana. Tsy misy olombelona mihitsy maheno fitombony zava-maniry zany. Anao le mijery manamarika andreo, lasa lava zakan'amboleko iny, na le zavatra maniry ty, fa io nataony tanatin'ny fahanginana. Fa izy le maniry, io tsy hitanao nenty, tsy heninao feony. Fa tsika olombelona ndray manahoana. Raha vao anaty eritreritra to, mbola tsy vonona ta ny fiomanana anaovana zavatra io, efa tsy maheno ny feony am'le zavatra atao zany. Zay bako hividy tany zana ao trano tena manino anao mitabataba karaha zany. Za donc za fa reraka mandeha tomboky ty laolo, zay vanga tôbily nity. Zaka tao tsy tenenina, fa rehefa zaka teneninao izy fa tsy handeha ataonao zay. Arakaraka an'le fomba fiteninao zany no atonga an'le raha tsy ho tanteraka. Anao tokony miteny, mivavaka amin'Agnahary mba hatotosan'le zaka ataonao, fa tsy anao no tonga de mitabataba be. Amitsika eto zany, anao koa fa mivola raha zay anao fa tsy anao azy. Voneko anao niany, joya. Anao fa tsy hamono azy zay. Fa raha anao hamono azy, izy efa tsy miteny, izy fa mitsitra fa maty ary ndo hitan'olo jiaby. Feigny. Satria zavatra tao, raha ohatra ka mahatsara, tsy tokony tabatabaina, fa ao anatin'ny fahanginana no anaovana azy. Raha misy tianao hiteny ianao zany, de mba fitalahoana am'Zagnahary, atao am-pomangina, ahatanteraka ny zavatra katsainao. Zay ny tokony ataonao, toy ny fanirin'ny zava-maniry io zany, tsy misy feony. Fa maniry ao anatin'ny fahanginana izy, fahombiazana, azo alay tahaka zany. Anao ve zany de anaiko resin'ny zava-maniry lao? Fa noho ny tsy fandinihana, noho ny tsy feritreretana, de lasa manaonao foana anao. Fa raha ohatra ka fanimban-javatra no atao, io moa le atao ny vazaha hoe destruction, de tsy maintsy anatin'ny tabataba. Raha mbola tsy ahivitsika ihany le hazo teo, rehefa hazo lehibe ray ny ho tapaka,
io midaraboka mafy be troa atanao amin'ny kilomètre any ianao marigny raha io zany hoe tsara ny mitoetra anatin'ny fahanginana rehefa manorina zavatra tsara mitoetra anatin'ny fahanginana rehefa tia azo fahombiazana miainao anatin'ny fahanginana azahoana fanabeazana tsara zay fahanginana zay no mitondra fahombiazana ity misy tantara kely iray mampiseho fahombiazana teraka amin'ny fahanginana misy mpamboly anankiray mba nahazo fanomezana avy amin'ny namany avy any Adilambato any tsy vitany fanomezana fotsiny izy io fa mba nisy tantara koa tantaram-pitiavana zany fonosin'io fanomezana io amin'ny fotoana andehanany amboly zany dia nasoriny ambatany io famantaranandro dia rehefa natoriny ambatany dia vita ny fambolena natao tsy hitany tsy hita io famantaranandro nokaroiny ankizy maro nijery tanatin'ny tany namboleny tsy hita nanapa-kevitra izy fa nanao fanamby fa zay mahita an'io famantaranandro dia tambaza amin'ny vola be mbola tsy hita foana tsy afa-po izy amin'ilay famantaranandro dia nisy ankizy anankiray nifanena taminy zany dia nitantarainy nilazainy le zavatra anazy satria fa nidirany ambaka izy io hoe fahaverezan'ilay famantaranandrony sady nanoy nandeha niaraka amin'io ankizy kely io izy hoe teto mihitsy nge dia nipetraka sy niaino azy tsara le ankizy kely hoe teto mihitsy nge napetrako nametrahana ny famantaranandro io dia tsy hita tampoka teo amin'le toerana zay nipetrahan'le ankizy zany no nandiniany hoe sady mangina teo le zaza maheno feo tik-tak tik-tak famantaranandro baka zany dia iny feo iny no narahan'le zaza ary hitan'le famantaranandro gaga le tompon'ny famantaranandro ary nanontany fomba nahitan'le zaza kely an'le famantaranandro zany feiny nitabataba matetika tsy mitondra fahombiazana le zaza maro be nandeha nitady an'le famantaranandro anatin'ny tabataba tsy nahita fa le zaza anankiray vonona ny aino azy tao anatin'ny fahanginana no naheno ny feon'le famantaranandro na tonga an'le famantaranandro hita tabataba mitory tsy fanajana voalohany indrindra fa niratsirana fa nambanimbaniana eny hatramin'ny fanompana aza amin'ny fiainana ity moa izy voaopa tezitra zay tsy ahitana fahombiazana mihitsy olo koa tezitra hitanao fahombiazana tsy ahitanao fa raha olona voaja menatra ary tsy maintsy manaja anao ihany koa izy am'izay dia zay no mitondra fahombiazana zay le hoe fahombiazana teraka amin'ny fahanginana hita ao anatin'ny fahanginana lay famantaranandro satria feon'ny tik-tak tik matoa eno iny mangina zany no nahitana azy feiny aleo mandany andro mameno ny andoha zay vao mandany ny ambava fa ny fahitana amin'ny fiarahamonina amin'ny akamaroany ialako tsiny mandany andro mandany ny ambavany enina dia tsy manana inona ry ny ao andoha zay no narahantsika farany teto loha hevitra tsika androany zany a dia hoe manana fijery miabo mandritra ny fiainanao misy foana zany hoe miabo ty malandy abo fijery miabo andron'ny fijery miabo androany zany manomboka volana vaovao tsika efa nisy efatrandro zay tamin'ity taona 2024 ity volana desambra zay ifaranany taona volana tokony hanaovana mari-pandrefesana ny vitany tsy vitany mbola atao amin'ity taona ty zany sy amin'ny taona manaraka io letry mivahiny hoe tokony hanao bilan amin'ny fiainany tsirairay fatarina ny natao ny mbola atao amin'ity fiainana ty amin'izay zany moramora kokoa aminao ny tonga amin'le hoe mamindra amin'ny fahatsarana ahafahana mandrefy ny ezaka tena vitanao ny tsy maintsy mbola ho vitainao
arakaraka ny eritreritra napetraka anao amin'ny fiainanao zany. Ao anatin'ny fijery miabo zay ny tena ahitana fahombiazana amin'ny zavatra tahaka ireny. Araka an'ilay loha hevitra antsika ny hoe manana fijery miabo mandritra ny fiainanao. Fototra hijoroan'ny fahombiazana amin'ity fiainana ity dia ny fianarana. Zany hoe fiainana fianarana. Ny antony dia zao, le fiainana mampianatra ka raha anao tsy mianatra dia lozan'le fiainana anao zany. Ny fahazarana amin'ny fiainana zany dia ny fakana lesona. Zay ny fianarana. Araka ny mahazatra antsika ny hoe ampianarana anao omena lesona vao adinina. Fa amin'ny fiainana anao adinina vao maka lesona. Ny tambarana dia fahaizana maka lesona. Zay zany. Ampianarana misy filazam-pahaizana, misy fizarana mari-pahaizana, ny afaka, ny tsy afaka, ny mifindra kilasy, ny tsy mifindra. Fa amin'ny fiainana, ianao ihany no mahay hoe afaka sa tsy afaka sa amin'ny fiainako. Fa tsy misy fizarana mari-pahaizana zany intsony amin'ny fiainana. Ianao ihany no mahay ny hoe afaka za tamin'ny fiainako, tsy afaka za tamin'ny fiainako. Tsy mifindra kilasy za tamin'ny fiainako. Ary voatery mamerina za amin'ny fiainako. Dia io le niresantsika teo aloha teo io zany ahafahanao mamaritra azy hoe manao bilan ianao amin'ny fiainanao. Hoe tia ny vina. Nataoko tamin'ity taona 2024 ty. Tia ny vita, tia ny tsy vita, tia zany tokony mbola atao. Afaka ve za sa tsy afaka? Firy isan-jato ny vita, firy isan-jato ny tsy vita. Ny tsirairay dia tokony hanana an'izay. Satria aza adiny fa misy kilasy koa ny fiainana. Misy kilasy ny ambany, misy kilasy ny antony, misy kilasy ny ambony. Io moa raha atao amin'ny teny vazaha dia le hoe classe sociale. Misy secteur primaire, misy secteur tertiaire, misy secteur secondaire. Dia anjarany tsirairay zany mba miezaka hoe za kosa mba tiako amin'ny kilasy sala am'izao. Voajanahary ny sarangam-piainan'ny olombelona tsirairay avy. Ny olombelona dia manana saranga foana, ninona tranga. Ao anatin'ny fananana ny fijerenan'le zay kilasy sosialy zay. Ny tianambara dia zao. Maninona tsy manana fomba fijery ambony akamaroantsika. Miankina amin'ny toe-tsaina ve? Fanontaniana apetraka amintsika tsirairay. Maro amintsika no manana toe-tsaina hafahafa. Hafahafa satria nahoana? Tsy mieritreritra fa tsy zavatra ratsy foana. Vao mandeha kely za mieritreritra izy io tsy normal raka regny. Koa izany mahatonga an'ilay Fanabeazana-Doria milaza hoe malagasy te hivoatra ambava fotsiny ihany ve isika io. Anaovako azafady sady ny amin'izay filazako an'izay. Satria raha jerena sy dinihana dia vitsy ireo izay tena mitondra fivoarana amin'ity firenena ty. Raha toa ka misy vitsy tianao an'izany fivoarana zany sy te hitondra fivoarana amin'ny firenena zany. Vitsy! Voatsembatsembana foana koa izay mba te hitondra an'izany fandrosoana zany amin'ity fiainana ity. Tsy iza nefa ireo mpanahaka anazy ireo fa malagasy ihany ane. Izay milaza ho malagasy. Malagasy namany, malagasy havany. Raha ilazako ny hoe malagasy ory hava-manana, zay moa zany fomba fiteny. Diso ny fiteniko amin'izany. Fa ny tena marina dia hoe malagasy ory tsy amela anao hanana. Zay ny tokony ho izy. Fa tsy hoe malagasy ory hava-manana, tena aloha tsy orina mihitsy. Fa ny tena marina dia hoe malagasy ory tsy amela anao hanana. Asiany fasika sakafo zay tsy azy. Anganao mihinany tsy amin'ny tena izy. Amin'izay samy tsy mihinana, zay ny dikany. Araka ny tenin'ny zokibe malandy aby teo hoe tsy fandriam-pahalemana volaniny aminay any. Manino anao manao fomba ratsy? Renany fanetry be amin'ny firenena mihitsy. Izy tsy miary, izy tsy mamboly, izy tsy manino fa izy mangalatra to. Everiko fa tany aloha tany
maninona tsy manana fomba fijery ohatran'izany ny malagasy, miabo hatrany ny fomba fijerindreo. Zany hoe ty zavatra ty zany taty afara taty vao teraka. Io miankina amin'ny fiainana ankehitriny mihitsy. Manana ambo hitady ny lafitsarany amin'ny fiainana, fa tsy hoe fa maninona ny fiainako ny toy izao foana. Zay manko ny ankamaroany maro. Manana ambo. Hoe za de tsy maintsy ho zala am'izao mba ho tsara. Fa ny fananana toe-tsaina miabo de miatrika mitondra anao hitady vahaolana foana. Na inona ny tranga mety miseho eo amin'ny fiainanao. Fijery miabo foana. Misy fomba zay fiteny manao hoe ny lasa omban'ny lasa fa ny hoavy ny banjinina. Eny, mety ny hoavy ihany koa tokony ho banjinina, fa na misy anao ankehitriny zao aza de tokony ho fabanjininao. Fa aza mametraka an'izany revirevy lavitra be zany, tokony banjina ny hoavy. Ny ankehitrininao raha tsy manjarika anao banjina ny hoavy, ataovy dieny zao, aza mandrevy amin'ny volana any. Io mahatonga ny olo miteny aminakay hoe Imanovijery anao tokony miboaka télé laolo. Manino ma za mila miboaka télé? Am'izay hitan'olo tsara anao miteny raha jiaby io. Za mivola, za koa miboaka télé manondro volana. Volana io tsy ho hitandreo nenty fa angofonakay ndreo hitandreo. Lava angofo maty. Boka eo mainty angofinazy. Fa atsika tsy mifankahita io, manao fomban-dragnahary. Mba le teniko foana no apitako aminareo. Hitanareo mety, arao. Sanatria mivava tsy mety, aitsio. Fa nentsika jiaby io. Ahoana ny anatanteranao ny apitso nefa ny androaninao mbola tsisy tokotany. Amiko zany, am'ty fandarana ty de hoe olona manofinofo anao. Zay ilana fijery miabo mandritra amin'ny fiainanao, zay ny tena tsara. Fehiny am'izay rehetra zay dia ilaina ny fananana fijery miabo, zay mitondra fanantenana, ampivoatra, sy hitondra ny tsara ho an'ny tenanao sy ny manodidina anao. Fa sanatria tsy hitondra fahasorenana sy faharatsiana fotsy. Maro mitondra an'izany. Izy ndro manao raha tsy manjary, olo jiaby anilany karaha io koa. Mba ho tena malagasy tia fivoarana tokoa. Fa sanatria tsy fomba fiteny fotsiny ihany zany. Misy tsy afaka ambavan'olo zany. Malagasy tokony mba hivoatra, tsika malagasy na fomba fiteny fotsiny no ampiasaina. Ny fanehoana an'izany amin'ny fiainana tsisy mihitsy. Manana fijery miabo hatrany mandritra ny fiainanao. Zay ny loha hevitra na raha antsika androany zany. Ka eto aho zany manindry mafy mihitsy, satria nisy teny fampidirana teo nentiny namantsika malandy abo hoe anisany vesatra ny any ambanivohitra any ty tsy fandriampahalemana ty. Maro moa mieritreritra amin'ireny hoe tokony asiana pôlisy, tokony asiana gendarme, tokony asiana miaramila. Za tsy mandà, fa le izy le toe-tsaina mihitsy, le toe-tsaina mihitsy ny tokony asorona. Amportafo-tsika raha ohatra ka sanatria mivava lalitsaina nge reny mpangalatra reny, lasa reny olona nantenaina hiaro amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana reny voavadika andreo loha koa lasa namandreo. Raha tsy le toe-tsaina mihitsy no asorona, ovaina, amboarina, asa samy amin'ny fijeriny fa ny eto amin'ny Fanabeazana-Doria dia zao hoe aleo manana fomba fijery miabo mandritra ny androm-piainana. Natsidika ny namana malandy abo ihany teo ny hoe ianao le mikatsaka fahatsarana anatin'ny aratsiany toetra io, tsy mitondra anao makaizana io, marina ane zany. Ny mampiavaka ny olombelona velona rehetra an-tany ane ny zavatra napetraka. Zany hoe nametraka inona tamin'ity fiaina mandalo ity ianao. Fa ny tambarantsika dia
samy vovoka daholo. Tonga anao tsisy zakan-desinao, mandeha anao tsisy zakan-desinao any. Fa olona zay mitsena anao amin'ny fahatongavanao sy le olona manatitra anao amin'ny fandehananao no mahatonga anao misikilamba. Tsisy olo nday kosy boaka ankibon'ny neniny hoe za koa teraka ao kosonakay ty. Tanam-polo jiaby boko avy amin'ny koranan'ny majenga bolebole jiaby zay ny avy eo. Fa le olo mahita anao ndo mampisikilamba anao. Karaha io koa neny mandia. Zay ny olo mandia jiaby karaha navian'iny foana fa le olo manatitra azy mampisikilamba azy. Atsidika anay zany mba hatonga sainantsika rehetra hoe tsisy varany ty fiainana ty ne. Zay ny tenenin'ny Alexandre le Grand rehefa maty izy, rehefa maty aho izy dia zao ny afatra apetrako aminareo. Tsy misy olona tiako milanja mifatoka akoatran'ny dokotera. De mantany ny olona manodidina fa maninona ary mpanjaka afantaran'ireo dokotera reo fa tsy tapaizana izy mahatonga mbola maty za. Ary ny vata zay ampidirana ana ny tanako tsy maintsy avoaka fa maninona ary mpanjaka. Mba hitan'olo hoe tsisy rano ndesiko tanako vida. De zao zay vola noariko, vola mena, vola fotsy araraka anareo alohan'ny olona milanja ny fatoko mandra-pahatonga any amin'ny fasako. Fa maninona ary mpanjaka. Tsisy ilako azy tsony hitsimponany zay mbola tsy nanana ndray. Hitanareo amin'izany fa zavatra tsisy tena tsisy lanjany le fiainana raha ohatra ka atao ndray topo maso. Zay mifaritantsika ny fiainana ny fikatsanany mbola tsy hita de fahatsiarovana ny efa vita. Akoatran'izay fanampiny. Ifarana ty fandarana ity. Mbola eto mo namako malandiabo omeko azy amarana azy amin'ny 2 minitra farany teninao farany sy ny veloma hoentinao ampiaino atsika namana malandiabo. Za kosa de efa mametraka veloma mandram-piona sady amin'ny heriny an'io toy izao ary ialako tsiny sady raha misy tohina tam'ilay fomba nentiko ny teny azy teo mandram-piona indrindra tompo. Oui, makasitraka Imanovijery. Misarapetsaka anareo mpihaino radio M3 FM nanaraka ny fandarana-doria teto androany. Ingany mba tsy ataontsika raha nilatsaka amin'ny lamosy ndrakidraky izay teny mamy narosony tompon'ny fandarana izany mba zogaitsika mba andesitsika miaina eny amin'ny tragna-piarahamonina. Makasitraka anareo rehetra mpihaino ao amin'ny district Mitsindo indrindrindra Zandrikeliny Omary milefa mesazy aty aminay. Mandram-piona manao veloma samy tsara mandry molo jiaby hoy malandiabo mitavandrany maiva.